Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana nahatratra ny sakafo fanahy. Anio fahavalon'ny volana May enina amby roapolo sy roa arivo. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, Andriamanitra rainay be fitiavana, ianao be famindrampo. Saotra anao izahay fa ianao mbola natoy izao anay, ianao ihany koa mbola mamela izao fotoana izao iainanay dia ny hahafahanay iaina tena tanatin'ny sakafom-panahy. Dia mitenena ary fa vonona ny iainanao izahay fanainao masina hitari-dalana aizanay mahatakatra ny tianao ho lazaina aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka. Amen. Amen. Romanina toko fahavalo, ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Romanina toko fahavalo, ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanandevozana ao amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba Ray ô. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, endrika sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Amen. Ray masino, manao masinona ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia manatitra ny fiarabanantsika tsirairay avy ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Mahatratra izao sakafom-panahy ny izao indray. Dia ho aminao anie ny fiadanan'ny tompo. Ho aminao ihany koa. Amen. Amen. Ny epistilo an'ny Romanina ry havana, Paoly moa no nanoratra azy ho an'ny fiangonana tao Roma. Ny mampiavaka ny fiangonana tao Roma dia nisy ireo jiosy ary nisy ireo jentilisa samy niara-niaina tao anatin'ny finoana kristianina. Ary amin'ity toko fahavalo manokana ity dia asehon'ny Paoly izany hoe fiainana vaovao ao amin'ny fanahy masina izany izay mifanohitra amin'ny fiainana ao amin'ny nofo. Ary eto indrindra no hijerevantsika zava-dehibe anankiroa izay ambara ato amin'ity Romanina toko fahavalo ity ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo moa zany. Fa araka ny teneniko teo zavatra anankiroa ny voalohany amin'izany dia izao: izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ahoana moa zany hoe tarihy ny fanahin'Andriamanitra izany? Ny atao hoe tarihy ny fanahin'Andriamanitra dia ny fanahin'Andriamanitra ao aloha dia nao atao fara. Tahaka ny olona anankiray izay mitarika misintona sarety ohatra, dia izy eo aloha dia ilay sarety eo afara. Tahaka ny olona anankiray izay misintona tady, izy eo aloha dia le sintonina mitady ao afara. Zany hoe tena manaraka an'izay ataon'Andriamanitra zany izay zanak'Andriamanitra. Izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mampandiny tena kely ny fiainantsika izany ry havana hoe ahoana tokoa ary, inona ny zavatra ataoko raha za ve tarihy ny fanahin'Andriamanitra, raha za ve no zanak'Andriamanitra, maninona manao ny ataon'ny devoly. Devoly dia rain'ny lainga, devoly dia mpamitaka, mpamelaka fandrika. Raha zanak'Andriamanitra zany dia tsy tokony hanao an'izay. Fa misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola afaka ny manao dingana vaovao indray amin'ny fiainana, afaka manova famindraindray. Satria izao rehefa zanak'Andriamanitra ianao, ary izay no hidirantsika amin'ilay faharoa, dia mpandova. Mpandova inona? Mpandova le fiainana mandrakizay, miara-manam-boninahitra amin'ny Kristy. Tsara anie zany miara-manam-boninahitra amin'ny Kristy, miaraka miaina amin'ny Kristy, miaraka mandova ilay fanjakana mandrakizay amin'ny Kristy. Raha saina manangan-tanana ny olona hoe iza daholo miaraka andova amin'ny Kristy, tsisy anankiray izay tsy anangan-tanana, manangan-tanana daholo. Satria nahoana? Te handova.
te hiaraka am Kristy, te hiaraka anamboninahitra am Kristy. Nefa ny ahatanteraka an'izany, meteza aloha ho zanak'Andriamanitra e. Meteza ianao ho zanak'Andriamanitra, ho tariny ny fanahin'Andriamanitra, de mpandova le fiainana mandrakizay ianao, miaraka manam-boninahitra am' Jesosy Kristy ianao. Zay, tapitra. Fafakitsika Andriamanitra ray ny saotra ny amin'ny hafatra tamin'ity anio ity fa mampianatra anay indray ianao fa zanaka ao izahay. Ary rehefa zanaka ao izahay dia ianao no mitarika anay. Dia mampianatra anay ihany koa ianao fa rehefa zanaka ao izahay dia mpiray lova amin'ny Kristy. Dia vonona ary izahay ankehitriny, anaiky tokoa taritinao mba ianao an-trano no hanoranay ny lalana tokony andehananay, ny zavatra tokony ho ataonay dia mba ho mpiray lova amin'ny Kristy zanaka ao tokoa izahay rehefa tonga ny andro izay hiverenany indray. Dia misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy ny hanaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Tanterahan'ny tompo aminareo ny izao tsodranomasina izay tononona amin'ny anaran'ny tompo izao. Fiadanana anie ho an'ny rahalahy, fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra, ny fahasoavana anie ho anareo rehetra izay tian'i Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Samy tahian'Andriamanitra indray dia mirary soa antsika tsirairay avy. Mirary soa daholo. Tsy mety mijanona indray le izy.